Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao. Manana vahiny ny pejy marika 16-15 amin'ny ety an'ity dia ny mpitandrina Rakotoarisoa Todinyaina Edmond. Izy moa dia nanoratra boky izay dictionnaire biblika grika malagasy ary ny anankiray koa dia malagasy grika. Faly miarabanao zay pasteur tonga soeto amin'ny pejy marika 16-15. Faly miaraba pasteur mankasitraka ny amin'ny fandraisana miaraba ny mpijery rehetra ihany koa. Ny fantenina voalohany dia ny hoe afiriana teo no nanoratanao ity boky matevina dia matevina ity. Ny dictionnaire biblika grika malagasy sy ny malagasy grika izay boky roa faran'izay matevina tokoa amin'ny ankapobeny dia nosoratana tao anatin'ny taona maromaro ary namorany nanafaingana ny fanoratana izany koa ny nisy confinement izay nandritran'ireo. Inona ny tena nampirisika anao hoe anoratra azy io nandritra izay taona maro izay? Narisika tokoa ny amin'ny fanoratana satria anisan'ny mpiomana mpitandrina teny ivan'ny faculté de théologie ny tenako ary natsapa ny asaripidin'izany teny fototra izany. Ny taona raika amin'ny 790 Andriamatoa Marc Devisme dia namokatra grika malagasy rakibolana ary tatio aoriana moa izany tamin'ny 790 dia namokatra ihany koa ny mpitandrina Ramambasoa Joseph izay sombony moa izy io ka 30 taona tatio aoriana zany dia heverina ny afahana manampy indray ny teolojiana malagasy sy ny kristianina tia mianatra soratra masina ny hamokarana fitaovana hikirakirana handalinana ny soratra masina. Ie. Ho an'ny mpandinika teolojia moa dia mahalala tsara ny asaripidisana hoe teny fototra izany. Inona ny mety azonao ambara hoe tena antony ilavana ny fijerevana ny teny fototra rehefa maka baiboly? Mety misy olona manko izay teny hoe za efa baiboly ny teny gasy hoe fa azoko izany izay dikany eo dia inona moa izany fa inona izany no mety hoe mbola ilavana indray fijerevana ny teny fototra? Ilaina tokoa no ny mahalala ny teny fototra. Misy heviny maro manko ny teny anankiray. Voalohany ny heviny ankapobeny, eo koa ny heviny ara-baky teny ary fanampin'izay misy ny heviny ara-panoharana, ny heviny anohatra, misy ihany koa ny fomba fiteny. Ohatra amin'ireny hoe tongotra katoka, izany tsy azo adika ara-baky teny izany ampiakarinao ny akatoka ny tongotra fa filazana hoe mandeha maika izy zany. Amin'izay fotoan'izay zany miaro ny olona zany ny fijerevana teny fototra ho amin'ny fampianaran-diso. Azo heverina. Ny miteniteny foana moa no tena mahalaza azy. Ia, araka nambarinao teo dia hoe ny teolojiana zany ny tena mpikirakira moa amin'ny ankapobeny ny resaka hoe grika sy ny hebreo zany. Mety misy solaika zao mijery an'ity vidéo ity mety ho azy ve zany ity boky ity na le grika malagasy na le malagasy grika sa tena hoe natao an'ny teolojiana fotsiny? Ny kristianina isam-batan'olona tokoa dia maro no tia mianatra soratra masina satria rehefa tian'ilay mpitondra fivavahana ilay soratra masina dia mifindra ho azy izay toe-panahy izay. Noho izany dia azon'ny kristianina tsotra tokoa ny mamaky an'ilay dictionnaire satria misy ny malagasy grika izay dictionnaire biblika vokatra etoana moa izany dia azon'ny kristianina tokoa ny mamaky izany. Ny antony dia misy translittération ilay grika malagasy izany hoe raha tsy mahay mamaky teny grika ianao dia misy ny savaranando mampianatra momba ny famaky sy ny fanoratra. Fa ankoatran'izay dia misy ihany koa ny fomba famaky an'ilay teny isaky ny voambolana ao anatin'ilay boky. Raha ohatra moa zany zao za ka manana baiboly dia ahoana zany ny tena fomba hijerevako an'ilay izy? Mamaky zany zao ohatra hoe Galatiana 2:2-20 tsy izaho intsony ny velona fa Kristy ny velona ato anatiko. Dia hoe velona zany tiako fantatra ny tena hevitro teny io inona ny tena hevitro teny hoe velona io amin'ny teny grika dia aiza zany ny ahafahako mijery an'izay ato hoe mijery an'ilay teny hoe velona ve amin'ilay baiboly malagasy grika sa ahoana ny hijerevako azy amin'ilay grika malagasy? Arak'izay nolazain'ny pasteur izay lay malagasy grika zany avy hatrany zany lay dikateny na voan'ny teny malagasy dia jerenao hoe inona ny hevitry ny teny hoe velona dia makany amin'ny velona zany ianao na hoe fahavelomana dia avy hatrany dia mahita ny heviny amin'ny teny grika. Raha teolojiana indray izy dia mampiasa ny baiboly grika izy
dia iny no avy hatrany a dia jereny hoe inona avy no mety hevitry ty teny ity na heviny anohatra na ara-baky teny na ara-panoharana. Andao tena hijery teny anankiray mihitsy tsika pasteur raha mety aminao hoe mba hijery teny anankiray mihitsy hoe ity teny ity zao a raha izao no amakina azy a dia zao fa nefana zao no heviny zany hoe malalaka be mihitatra zany manan-karena be zany le teny amin'izay fotoan'izay a mety misy teny ray na roa hoe azonao tena hoe azavaina satria mety mbola tena hitan'ny olona ny tsirony le hoe fahaizana teny grika. Ny Matio 7:20 faha 20 dia anisany fantatsika tsara ilay tenin' Jesosy Kristy manao hoe efa nomena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany. Lay teny hoe fahefana zao raha io no jerentsika raha ny voambolana grika dia maro no hevitry ny teny hoe fahefana. Ao amin'ny Timoty voalohany 2 zao andininy 2 ny fahefana ambarany ao dia fahefana maneho fahamboniana zany hoe ilay teny grika hoe hyperoke zany no ampitainy ao amin'ny Timoty voalohany 2 fa raha mijery kosa nefa ianao ao amin'ny Efesiana 1:1 dia hafa ndray ny anehoany an'ilay fahefana eo zany hoe resaka fanapahana sy fitondram-panjakana le kiriotes moa zany no tianambara indray amin'ny teny grika zany hoe ilay fifandraisan'le teny amin'ny hoe tompo zany fahefan'ny tompo indray zany izy eo. Fa ary amin'ny Matio 7:7 indray dia ilay fahefana androahana fanahy maloto exosia zany no ambaran'io soratra masina io. Ary misy koa moa no hoe fahefana hoeto mitantana sy fahefana hoeto mitondra zay mifameno amin'ilay exosia ihany. Ary farany ilay fahefana manjaka io zany zao ny teny grika zay milaza hoe fahefana manjaka dia basilia zany hoe fahefana daholo ihany le teny fa rehefa mijery ianao amin'ny teny grika ny fahefana mahampanjaka hafa mihitsy ny tena anoritany soratra masina azy. Ny fahefana amin'ny herim-batana hafa no anoritany soratra masina azy ary ny fahefana eo amin'ny lafin'ny fahamboniana sy fanapahana kosa hafa avokoa. Ia ndraindray tokoa manko afangaron'ny olona ohatran'ny antsika malagasy zao dia fitiavana daholo nefa ny amin'ny teny grika misy ny voambolana hoe agape, misy ny filia, misy ny isan-karazany entiny ilazana an'ilay hoe fitiavana dia lava tsy mahay an'iny ianao dia sahirana nefa misy ny hoe affection, misy ny hoe amour, misy ny hoe compassion sy ny ohatran'izany. Aiza zany mety ahafahan'ny olona mahita nyty reto dictionnaire anankiroa reto raha ohatra ka hoe liana le olona zany hoe hividy na teolojiana izy na olon-tsotra te handalina soratra masina. Misotranao ny amin'ny fanontaniana pasteur ny ahitana ny boky raha ny faniriana zany dia tokony paritaka na tokony aparika eny amin'ny trano fivarotam-boky na ny librairia izao asa soratra izao. Kanefa noho ny mbola tsy fahatomombanana eo amin'ny lafiny teknika sy ny fanotana dia mbola fampafantarana ankapobeany amin'ny aina aman-jery aloha zany ty anio ity antsika izay liana amin'ny fanafarana ny boky dia afaka manoratra mialoha afaka manohana ny asa satria eo ihany koa zany aloha zao no mbola faniriana lehibe ho anay mpanoratra. Izay resaka fanohana izay koa no tiako hiaviana kely satria tsy mora ny manatota boky lehibe tahaka izao ary araka ny faharesaka fanaovantsika mialohan'izao vidéo izao moa dia ny hoe ny tanjonao dia ny hivarotra ity asa soratra ity amin'ny vidiny mirary. Nefa mba ahatanteraka an'izay dia mila fanohanana ianao indrindrandrindra amin'ilay etsehanao voalohany ahafahanao manatota an'ilay izy azonao mba resahana kely ve amin'ny mpijery ny izay le hoe filana mety hisy olona kasihan'Andriamanitra te anohana izao asa soratra nataonao zao. Raha ny lafiny fanotana boky tokoa amin'izao vaninandro zao dia tena lafo. Nefa raha ny fitiavan'ny olona soratra masina dia tokony hanana azy ity daholo ary teo indrindra no nandinihana eo amin'ny lafiny vidiny hoe andeha atao zay mba azon'ny olona azy ka neritreretina eo amin'ny 10,000 ariary eo zany lay grika malagasy
zany hoe eo amin'ny 700 pejy raha sanatriny zany gany ka misy mpianatra mpitandrina zay mety tsy ampiny etomany eo ampelantanany dia hitsinjovana azy reny ihany koa zay hoe mba vidiny mirary dia mirary zay everiko ngamba fa sady anampibetsaka ny am'le hoe tsy manao photocopie le mpianatra satria ho faty antoka kokoa izy dia raha anao photocopie dia mba hahafahana zany mampidina ny vidiny arak'izay hoe madimy alina ray zay dia maniry ny fiaraha-miasa aminareo zay tia mianatra sy mandinika soratra masina ny fitaovana ikirakirana anampinanareo vonona fa saingy ny atongavan'le izy eny ampelantanantsary avy kosa dia eo no irina angatahana fifanoanana ahafahana mamokatra amin'ny vidiny mirary arak'izay ilainy maro azy araka izay fanatandana zay moa zany dia anteriko keliny amin'ny hoe manana fikasana ny pasteur Edmond zany amoaka ity boky ity ary ao anatin'izay indrindra dia mila fanohanana avy amintsika ihany koa izy zany ary anisan'ny antony iarahana miasa amin'izao fanaovana video sy fandraisana azy eto amin'ity pejy ity zao ny amin'izay koa dia raha misy amintsika kristianina terepana tia manoha ny asan'Andriamanitra dia izao tetika asa zao dia tena azontsika tsara mihitsy anohanana ny asan'Andriamanitra ary dia misy laharana finday izay apetraka io ambany io dia amin'io tsika no afaka mifandray mivatana amin'ny pasteur Edmond manolotra ny fanohanana izay ataontsika ary eo atsika any ampitan-dranomasina satria marobe tsika ny malagasy any ampitan-dranomasina any izay manaraka izao pejy izao dia io ihany koa ny sokafana zany ny compte ahafahanareo manohana azy nanao crowdfunding zany amin'ny Litchi plateforme Litchi zany izy ary dia ao anatin'izay koa zany tsika ny afaka manohana azy raha ny vinavina moa araka rehefa resaka zay fanaovana taminy dia manodidina ny eo amin'ny 900 euro eo zany no vola ilainy iatombohana amin'ny fanotana ireo boky ireo hitantsika ty moa dia mbola échantillon mbola andrana ihany zany ty version le anina ihany ity fa tsy mbola tonga dia efa na vita be dia be izy akory fa miandra ny fanohanana avy amintsika ahafahana mamokatra azy mbola mety misy teny farany ve pasteur tianao ambara amin'ny mpanaraka ity pejy ity sy manaraka zao video zao mankasitraka indrindra pasteur ny amin'ny fandraisana tato amin'ny fandaharana marika 515 ary misaotra atsika kristianina rehetra malalatahana ihany koa sy anareo mpandinika sy mpandala soratra masina everina tokoa ny ahafahana manohana sy manampy anareo amin'ny fitaovana fikirakirana zay vokatra amin'ny teny malagasy tsara aloha pasteur no manamarika kely fa izao dictionnaire izao ny loharanona novozan-kevitra dia dictionnaire malagasy dictionnaire anglisy sy frantsay fa amin'ny teny grika zany izay manodidididina ny 720 ano any zany hoe rehefa mahazo an'le boky zany ianao dia tahaka ny fanahana boky dictionnaire manodidina ny 20 ano any tombony lehibe ho antsika ny fanahana zay boky zay ka dia mankasitraka misaotra antsika rehetra zay manohana izao asa soratra izao ny fanirina dia ny hoe ahafahana mamokatra hatrany hatrany mba ho fitaovana fikirakirana ho antsika mpandalina sy mpandinika soratra masina zava-dehibe ny fikaroana tahaka an'izao ary mampatsiaro any tenina mpampianatra anankiray tany amin'ny toerana mpanomanana osy izy manao hoe raha ohatra anao ka mamaky baiboly tsy misy fahaizana teny grika zany hoe ny baiboly afaka vakiany ohatra na tsy mahay teny grika ary izy dia tahaka andreny olona mijery fahitalavitra fotsy sy mainty reny noir et blanc ianao izy fa rehefa ainao ny dika teny fotsy hoe ny teny grika na ny teny hebreo dia lasa tahaka andreny olona mijery fahitalavitra misy sary couleur reny ianao izy zany hoe hitanao kokoa atsapanao mihitsy ny asaribidiny sy ny alaliny sy ny atsarany rehefa tena hitanao lay teny fototra dia mampirisitra antsika rehetra ry havana hanjifa izao vokatra izao ary indrindrandrindra hanohana izao mpanompon'Andriamanitra izao dia mirary soa antsika rehetra ho an'Andriamanitra rehetra ny voninahitra amen.